Eo amin'ny tontolo politika izay ihany dia anisany mbola miteraka resabe hatrany moa izao fotoana izao ny momba ny famoahana ny lisitry ny candidat ho filoham-pirenena ho an'Andriamatoa Roland Ratsiraka dia azo toriana ny fitsarana manokana amin'ny sahanan'ny fifidianana noho ny zava-nitranga ny mampalahelo anefa hoy nambarany dia toa lasa olana ireo tompon'andraikitra amin'ny sahana ny lalàna eto amin'ny firenena. Nisy ny tsy fanaran-dalàna ary mendrika ny hotoriana mikambana ao fitsarana manokana amin'ny sahanan'ny fifidianana na CES hoy ny antoky MTS izay tarihan'Andriamatoa Roland Ratsiraka. Ny olana hoy tsy farany dia tsy misy ny fampiarana ny lalàna any ka lasa fanjikana lalàna indray no mitranga. Électoral spécial dia tsy nanaja lalàna ary olona efa nanao prestation de serment zany hoe nandainga izy zany dia tsara fantavoaka malagasy ihany koa fa misy lalàna 2011/009 article 18 manambara hoe les membres de la Cour électorale spéciale sont pénalement responsables de leurs actes. Zany hoe izy zany dia afaka toriana ary mety voasazony tribunal indrindra moa izy efa manaiky mihitsy hoe izy tsy nanaja lalàna noho ny antony maro samihafa tena fanaparam-pahefana ny nataony io le hoe abus de fonction. Tao anatin'izany ihany koa nanambaran'ity candidat ho filoham-pirenena tiany heviny mahakasika anjinika ho amin'ny fampihavanana izay nikarakarain'ny vondrona FFKM na ny filakevitry ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Zay dia mbola manamafy ny teniny lehiben'ny conférence épiscopale ny archevêque ny teny tamin'ny herinandro lasiny dia nanambara izy fa tsy mankasitraka ny zavatra ataony chef d'église anankefatra reo ankehitriny. Zay dia manamafy foana hoe anatin'ny sotorina 12 malagasy tonga saina dia miteny tsara hoe tsy azo afangaro ny fivavahana sy ny finoana fa manimba zavatra. Nanambara kosa Andriamatoa Roland Ratsiraka fa mahatoky ny senita izay mikarakara ny fifidianana hatramin'izao ary mahatoky hatrany ny atotosana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 24 volana Jolay ho avy izao.